An'izay voaporofo aloha am'izao zany fa osika izy ireny a satria ary efa fantatra hoe aiza daholo le toerana manao an'ilay satria misy ao atao amin'ny fitondrana zany misy miditra satria tena hoe midira NB direct dia miditra dia amin'ny numéro téléphone satria rehefa sortia dia voaporofo fa osika izy ireny zavatra azo tenenina amin'ny ray aman-dreny a dia aza miroboka amin'ireny ianareo satria voasoloako fotsiny nareo raha miditra amin'ireny na fepetra raisina manoloana an'izay efa any amin'ny cybercriminalité ilay izy dia amin'ny fepetra ny fanjakana any amin'ny fitsarana sy ny amin'ny gendarmerie ary polisy manana mivaka moa zany a efa vonona daholo ny mazavina rehetrarehetra ary efa miparitaka any amin'ny toerana tokony misy azy avy any amin'ny fitoerana fanaovana fanadinana manarak'izay mikasika le bus teo ihany zay moa tena anton'ny conductrice androany mitondra convocation ny ankizy a dia mitondra karapanondro a mandro izay tsy ampy taona dia mitondra carte d'identité scolaire ary manana lalana izy a mitondra olona anankiray miaraka aminy a miditra ao anatin'le bus dia ankoatr'izay isaorana ny commune urbaine Antananarivo sy ny PDS Antananarivo satria sokatra daholo ny zaridaina rehetra ireo Antananarivo ahafahan'ny mpianatra misakafo amin'ny amin'ireny toerana ireny zany tsindriky kely le resaka nataon'ny ministre ny enseignement technique eto mikasika le fandaminana rehetrarehetra sy ny resaka filaminana hoe misy fifanarahana natao moa teto miaraka tamin'ny ministeran'ny ady-tany sy ny fizara-pahefana hoe mandray andraikitra azy zareo amin'ny resaka sécurité zany amin'io misy élément maromaro gendarmerie ny polisy ary ny tafika zany a miatoka ny fandriampahalemana rehetrarehetra manodidina an'ireny toerana anaovana fanadinana reny dia farany dia mirary fahombiazana ho ampianatra rehetrarehetra ary mampaherindray aman-dreny koa toano zanatsika ahoana azafady amin'izao fotoana izao tonga moa zany ty fotoana anaovana ny baccalauréat enseignement général sy ny bac technique amin'ny alatsiny izao dia eto izay efatra amin'ny rahalahy izay solotena ao ny misy ny enseignement supérieur eto koa ny tena koa misy ny fampianarana teknika sy ny fanafanana arakasa ary ihany koa zany a ny solotena ny misy ny fanabeazam-pirenena dia nitale kabinetra izay tsy eto aterana fa ny ampitan-dranomasina moa zany ny ramatoa ministra ary ato akaviako a ny solotena ny lika PDS ny SIA ny commune urbaine Antananarivo ny antony moa zany anaovana ny vatadresaka anio dia hitatsika tamin'ny fikarakarana ny BPC sy ny BEP tamin'ny fandaminana amin'ny bus photon izay nikarakarainy ny fitondram-panjakana dia hita fa velombolo ny ray aman-dreny ary ireo mpianatra dia noho ny fankatahan'ny vahoaka ihany koa zany hoe ilaina koa mba asiana ohatr'izay ny fanomanana ny baccalauréat enseignement général sy ny bac technique dia nandra-fipetra ny filohan'ny fanavoazana ny république namaly zany etaety zany zany ka dia asina izay bus zay zany ho an'ny eto Antananarivo rehefa ohatra sy ihany koa manodidina ny Antananarivo satria ny antony faharoa koa zany dia eo izay etaety zay fa eo ihany koa zany ny fantatsika fa ho fandaminana ny fifamoivozana satria fantatsika fa rehefa fotoanan'ny examen dia misy ny embouteillage misy ny fitatainana eo fakanany bus izay ataon'ny mpiadana dia rary loatra angamba raha nasiana izay bus izay ny antony fahatelo ihany koa zany dia mba isiny ny filaminana ary mba isiny ny fandriampahalemana amin'ny fiantohana reny zanakitsika reny dia nasiana zany izany bus zay ary indrindrindrindra ihany koa mba ho fanalefahana ny vesatry ny ray aman-dreny amin'ny fahasaranana maro isan-karazany sy ireo mpianatra dia tsy misy ny frais zany fa dia ohatrany tamin'ny BPC sy ny BEP fa dia maimaimpona izany fandehanana ny bus zany ny fandaminana izany moa zany dia misy 22 axe no atao ao anatin'izay ary menantsika mpanao gazety avy eo izay axe roapolo zay mba ho fandaminana mba ahafahan'ny mpianatra rehetrarehetra zany mahalala ny axe rehetra izay misy azy reny fa dia sahala amin'ny
PPC sy ny KPP dia amin'ny dipsan zany a efa misy a ny bus ao anatin'izay ny acteur zany zay miaraka nanatotosa izao fandaminana zao a dia eo zany ny présidence ny filohan'ny fanavaozana ny république zay miatoka rehetra mihitsy zany ny lany rehetra satria fatatsika fa tsy mandeha amin'ny rano zany fa misy sotrika sy ny zavatra rehetra eo koa ny commune urbaine Antananarivo zay sorana manokana ihany koa zany amin'ny fandaminana rehetrarehetra ao anatin'izay ary akoatrana ministère anankitelo moa anatina ny fampianarana dia eo koa ireo ministère ny sécurité publique ny ministère ny folonda sy ny gendarmerie zay miara-miasa akaiky zany ho fandaminana an'izay anisan'ny nampiavaka n'izy ty dia ny fipetra zay ndraisina dia eo ny fanaraha-maso ny numerika zay afahana zany mandrindra sy mandamina ny filaminana ary indrindrindra fandaminana ny fanadinina mpanjakana zany amin'ny AKP dia zay ngamba ny avataty fa dia omeko tonga ny itsidika ny komina ambanivohitra Tanambe ny ministra misahana ny fanavaozana ny alakamisy 24 ny volana jolay lasa teo nandritra ny fitsidiana dia notanterana tamin'ny fomba ofisialy ny fametrana ny taleparitra ny fanavaozana aty Alaotra Mangoro izay voatendry tamin'ny volana aprily lasa teo nandritra izany ihany koa no nanazavana tamin'ny vahoaka ny atao hoe fanavaozana sy ny tanjana kendreniny izany eo amin'ny fampandrosoana ny firenena safidin'ny taleparitra eo ny misahana ny fanavaozana moa zany amin'ny fametrahana anazy ara-pomba ofisialy amin'ny mataleparitra anazy zay fametrahana amin'ny fomba ofisialy zay moa samba nisy satria ministera vaovao ny ministera misahana amin'ny fanavaozana dia vaovao ihany koa ny fitelavam-paritra ny misahana amin'ny fanavaozana dia sady mila ampahafantarana ny olona hoe misy zany tale misahana amin'ny fanavaozana zany taleparitra misahana amin'ny fanavaozana fa indrindrandrindra hoe inona le fanavaozana atao dia fanomanana ihany koa ny olona andray anjara amin'ny fitoeran-doam-pirenena zay hotarihany FFKM fa hiomana ihany koa amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany fanavaozana izany satria fanavaozana dia miainga amin'ny tsirairay fiavaozany tsirairay fahavononany tsirairay hanao fanavaozana ary fampahafantarana mihitsy hoe inona le zavatra fanavaozana ho atao io dia ny fanavaozana zay atao moa zany dia miala any fitondram-panjakana faratapiny filohan'ny fanavaozana ny république zany no avoazana gouvernement misahana amin'ny fanavaozana ministère misahana amin'ny fanavaozana taleparitra misahana amin'ny fanavaozana dia fanazavazavana an'izany rehetra zany natao teto ankoatr'izany dia nisy ihany koa ny fitsofandrano tamin'ny fomba malagasy ny ministra sy ny taleparitra ny fanavaozana Alaotra Mangoro ka ireo tangalamena teto-toerana no tarika izany araka ny fomba mampanao sy ny soatoavina malagasy nandritra ny lanonina ihany koa no nanambarany ny taleparitra ny fanavaozana Alaotra Mangoro ny vina sy ny lahara-pamena hitondrany ity fiteleavam-paritra ity ho fampiroboroboana ny asa fanavaozana sy ny fampandrosoana ny faritra faindondra ranga mba amin'ny mahataleparitra ny fanavaozana ny tenanay aty amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia hitondra amerina indray ny fifankatiavana sy ny asiny Alaotra Mangoro izay niparitaka hatramin'izay ho an'ny fanavaozana zany hoe raha ohatra ka misy ny firaisan-kina dia moramora kokoa ny mitondra zany fanavaozana zany ho an'ny Alaotra Mangoro ny faharoa sady lehibe indrindra ngamba tsara ny mampafantatra antsika rehetrarehetra fa zany firaisan-kina antsika zany no ataoko hoe hevitra anankiray mampitambatra indrindrandrindra atotosantsika ny fankankevitra ifotony eto dia mampiomana sady atsika rehetrarehetra ty amin'ny faritra Alaotra Mangoro ho avy zay ary tsy vitanay sambirery fa dia ny firaisan-kina atsika indrindrandrindra itsika mifanohana fandraisana anjaratsika ny zava-dehibe hitondrana n'izany fampandrosoana sy fanavaozana zany maro ireo tompona ndraiky mpanjakana sy olo manan-kaja avy eto amin'ny faritra Alaotra Mangoro no tonga nanotrina sy nanome voninahitra ity lanonana ity izay maneho ny lanja ny fanavaozana sy ny fiarah-mientana ho fampandrosoana ny firenena izahay sy mpifafi zany zay zary nitondra fitenena moa dia filohan'ny fikambanana sindika ny mpiasa ny fambolena sy fipina dia manao zao hetsika fiderana n'Andriamanitra zao zay ataonao izy mampafinaritra na zoma fiderana zany izy ty zany dia hetsika anankiray zay hoe miala amin'ny mahazatra fa ataonay zany ho fiderana fampiraisina mpiasa ny ministère fambolena sy fipina rehetra
zay alatsika am'lefa mahazatra atsika hatramin'izao hoe zoma manifika zany a dia etsika fideran'andriamanitra zany a zay rahana amin'ny tanora masina itosy sy ny orsana mbozato fitiavana zany a zao etsika ataotsika eto amin'ny avia anosy zao akoatr'izay ohatrany anatonao zany ny tanjona ataonareo anatin'ny fanatanterahana azy ny tanjon'le fikambanana mazava ho azy aloha fa ny fikambanan'ny sempifafi zany hoe syndicat izy io syndicat ny mpiasa amin'ny fambolena sy ny filoina zany a dia mihevitra foana anatsarana ny tontolon'ny asa satria asa ny resaka mpiasa zany izy ty sempifafi ty tsara tsahivina tsy mijanona fotsiny a eo ane mpiasa ministera ny fambolena sy ny fipina ihany a fa mitatra any amin'le mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fipina ka ao anatin'izay fanatsarana ny asa zay a tsara ihany koa zany a misy ny firaisamonina mahafinaritra misy ny fiaraha-mety amin'ny mpiasa rehetra ka androany a rehefa hitantsika teo satria hitanareo sary tao amin'ny avoly tao fa tena feno hita ary rehefa tena alany a tsy ampiasa be satria maro ny olona tonga teo zay verina fotsiny a dia tena hita ny fahavikian'ny mpiasa manatrika an'izao etsika nataony syndicat ny mpiasa ny fambolena sy ny fipina zao na ny syndicat zao hita zany fa tena nahomby ary tena nety a tietsika zay nataonay androany ary tena tratranay mitandrina hoe tena nampiray ny mpiasa rehetra tokoa izay a mitondra an'izany mpiasa zany eo anivo fiderana inona ny antony isafidianana hoe ny tanora masina itosy sy ny orsana no alaina dia majanona eto ve ny etsika samy itosy tsara be le fanontaniana naninona tokoa moa ny hoe tanora masina itosy sy ny orsana ny alaina mazava ho azy fa voafidy hita ao anatin'ny maro zany aloha reo tokotuira fiderana an'andriamanitra reo a fa isan'ny anakiraiky hoe ny tanora masina itosy a dia isan'ny mpiasa ministera ny fambolena ny filipina fambolena ny mitarika azy tale generaly ao amin'ny ministerany fambolena zany a ny parika ny tanora masina itosy mazava ho azy zany a fa izy ny tena akaiky anay eo any koa hoe raha antsika malala ny zavatra ataon'izy ireo mifatsarany zavatra ataon'izy ireo akoatrin'izay koa nosana dia raha malala koa hoe isan'ny antokopira isan'ny miavaka zany amin'ny fideran'andriamanitra dia fidinay hoe reto miaraka zany izy antokopira anakoireo ary vakisehatra voalohany izy tika zay natonga anay hoe alao a tena misafidy amin'izay tena mety hoe tian'ny olona sy nieritreretin'ny olona sy zay koa ne mba miresaka amin'ny mpiaramiasa ihany iza mety dia ny mpiaramiasa ny teny hoe le ohatr' zao mety a laolorena ataontsika tsara be le fipetraky ny fanontaniana ho iaho satria maninona ty zany a voalohany fa izy ty dia hotozanay foana isa-taona satria efa ty hitanay hoe mahomby a ary hitanay koa hoe tena ilay ny mpiasa zavatra oatra zao ina ny afatra ry oetinareo hoe ho andreo karakara lanona voalohany eo ihany koa ny an'ivola sehatra asa mpanjakana na sehatra asa tsy miakana ho amina etsika tahaka izy raisiko ny fitenenana secrétaire général ny syndicat mpiasa ny fambolena sy ny fiopina eto aloha zahay a dia tianay a ny mitondra ny fisaorana fena ho an'ny ministra rotonta dia ny ministry ny fambolena sy ny fanavatena ratsakavy sy ny ministry ny fiopina tamin'ny nanomezana lalana malalaka ny mpiasa satria tsika mahalala tsara fa andro fiasana androany kanefa nahazo alalana somatsara izahay a namoro ny mpiasa voro marobe a tato amin'ity afrity eto ihany koa ny afatra dia ny hoe iray tsy mivaky a ny mpiasan'ny fambolena sy ny fiopina na nisy ary a ny fizarany reo a ministera anakireto izahay a dia mivory foana ny sokoavina vo izy ny sempifafi hatramin'izay a dia ny firaisankina n'ireo mpiasa reto satria misehatra amin'ny famokarana misehatra ny fambolena sy ny fiopina dia iray ihany ary ao anatin'izay a akoatra ny tenen'ny président teo tsy ny tontolon'ny mpiasa ihany tontolon'ny asan'ny mpiasa ihany a no sehatra raisy ny sempifafi fa eo ihany koa ny fanatsarana ny fiainam-pirenena amin'ny akapobean'iny zany hoe mitondra anjara biky migeza be ny sempifafia amin'ny fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra mampiroborobo ny famokarana eto Madagasikara dia ny afatray a dia ny hoe iray ihany tsika indrindra ho an'ny mpiasan'ny ministera iray ihany a ny mpisehatra rehetra na amin'ny resaka fambolena na amin'ny resaka famokarana fiopina dia ndao irahina satria rehefa hitantsika izao profitoaka mitendany a rehefa mirahintsika dia mahavita zavatra be da be ny mbola ka sainy sempifafi atao araky ny teneny teo
mbola isy etsika na ampitontia ojerenay ny mapety azy dia mbola zaina foana ihany aminareo amin'ny asiraka manosora kitoary andria mahery arsola zasy na fa tena sasandio andria mahery arsola zasy saina lehibe ao anatin'ny saim-pifafito dia ny ara-panahy ny saim-pifafito dia tsy manapa-kevitra mihitsy raha tsy mametraka ny zavatra rehetra amin'Andriamanitra ary na dia nanao borety sy fitakiana ray dia manao vavaka aloha izay alohan'ny fotoana rehetra izany hoe ny saim-pifafia dia anisan'ny mialaka tanteraka tsy manapa-kevitra raha tsy amin'izay sitrapon'Andriamanitra anisan'ny tena hoe matahotra indrindra ilay teny tononontsika rehefa hanao hoe ho atao any ny sitraponao tononontsika foana izay mivavaka nampianarin'ny tompo dia miezaka mikatsaka izay mandrakarivo ary hitazaina ny mpiasa tsy kelikely ilay izy satria tsy vitako izao sy ianao ny fanovanany olona fa ny fanovanako dia avy ao anatin'ny tsirairay ary avy amin'Andriamanitra ilay fanovana rehefa manana ny fatahorana an'Andriamanitra tsika dia miaika ilay fanovana ka izay zany nasindikara dia tsy mipetraka fotsiny amin'ny hoe igreby sy hitako foana fa ny anay dia mipetraka voalohany indrindra aminay dia Andriamanitra izany hoe mametraka ny zavatra rehetra ao am-pelantanany ary mamety na dia grevy ataonay raha dia entinay ambavaka foana ny fahatamperahany sy ny filaminany ka dia hoe anisan'ny mampiavaka ny saim-pifafia zany izay hoe tsy natao hiantehatra amin'ny hery amin'ny maha-olombelona fa manana ny tompony teny farany nanaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy dia izy ny manapaka sy mandidy sy mitaridalana anay manana sehatra fitazaina ara-panahy zany ny saim-pifafito